valy mitsidika ny tokantranonao amin'ity androny fa 1 septambra 2024 ity araba tompo lafinaritra tompoko vavy atokotranao avy hatrany ny sary azo avy amin'ny zanabolana tazantsika fa mbola mitoetra ty amin'ny ilany atsinanany nosy ireo rahona zay hoentin'ilay tsiokana alizay zay mandrafitra nytoetry ny andro amin'ny akapobeny amin'ny faritra iny ny faritra hafa moa dia alefaka izay alizay izay ny zavatra azo ambara manaraka dia tsy misy aloha ny filazana manokana hoan'ny mahakasika ny ranomasina na izany tsy zany aza dia ireo mpanjono madinika tokony hitandrina amin'ny morotsiraka tsinanana ity sy ny morotsiraka atsimo ary ny atsimo andrefana somary mandrivodrivotra ihany ny andro indrindra ty amin'ny faritra anatiny amin'ny faritra avo izany amin'ny akapobeny mafy any zay fitsokandrivotra zay aty amin'ny tendrony avaratra sy ny tendrony atsimony nosy iny zany hoe anelanela ny taolanaro sy Cap Sainte Marie ny toetry ny andro atotra hoanao amin'ny raha ampitso 2 septambra manorana aloha ny aty amin'ny faritra ny antalaty analanjorofo atsinanana vatovavy fitovinany somary mandraondraona zay ny andro aty amin'ny ilany atsinana ny atitany mety arahana herika indraindray izy io any amin'ny mangoro ny ilany atsinana no nalamanga vakina karatra otomatsiatra ary amoromany iny zany misy ihany koa ny rahona aty amin'ny faritra ny ambanja ambilobe atya mety arahana orana ihany izy io indraindray ny faritra hafa moa dia maina amin'ny ankapobe ny rany toetry ny andro ny tolakandro koa dia mbola somary mitatra kely ity orana ity amin'ny avaratra ity mahazo morotsiraka sava iny aty amin'ny faritra analanjorofo ny atsinanana hatrany vatovavy fitovinany ny ilany atsinanana dia somary mandraona mitsitokotoko ny andro ny faritra hafa moa dia tazantsika fa maina be ny andro masoandro be no mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny akapobeny raha ny maripana ambany indrindra dia hitatsika 1 13 ny faritra anatiny 9 manodidina ny hatrany amin'ny 13 degré celsius ny faritra hafa ny maripana ambony indrindra dia somary nidina kely ilay maripana ambony indrindra vokatra ilay tsioka nylay alizay teo hitantsika ny aty amin'ny faritra anatiny 5 hatramin'ny 4 degré celsius ary ny faritra varatra andrefona mbola ny mafana indrindra dia any amin'ny faritra manakaiky ny antsoy iny 5 degré celsius ireo toetry ny andro amin'ireo tanàn-dehibe velan'ny Madagasikara dia mbola masoandro be no ny any Paris ihany maina be ny andro ny any Nairobi sy Johannesburg ary makasika n'ireo nosy manodidina antsika ndray kosa dia misy ny orana tandrifondraona ny an'ny Maurice sy La Réunion any ny faritra ny nosy manodidina hafa moa dia ifandimby andraona sy masoandro ny any Mayotte ny any Comore ary ny any Seychelles dia atretondray fotoana ny arahako taminao tompoko lasy tompoko vavy mametraka ny veloma mandrapiona mandrapitafa velomo hello